Shalom shalom, shalom shalom ekoulam. Arabantsika rehetrarehetra manaraka ny koro tohizantsika amin'ity herinandro ity tamin'ny fampianaran'ny Benisray ary manaraka ny alahatsika dia mijery ny fampidirana na akdama izay mikasika ny bokin'ny Benisray. Ialana tsiny tamin'ny herinandro lasa teo fa nisy limody fa tsy nandeha ny feo. Mesatashema. Dia nasorana moa zany le live satria tsy zavatra re fa amin'ity Besatashema efa eo zany micro ny tena marina dia afaka arahana izy ho an'izay manaraka amin'ny live shalom shalom ao amin'ny Facebook sy YouTube dia afaka jerena koa manaraka ho an'izay manaraka ho an'izay dia hijery ao aoriana. Tsika zany tonga dia manomboka Besatashema ny fianarana sy ny fizaran'ny Benisray ny parasha. Parasha misy asika zao dia Balak. Dia tsika zao anatin'ny antsoina hoe Shana Rishona na taona voalohany ny alahan'ny Benisray dia ny alaha ao anatin'io tsika zany mbola tsitra anatin'ny alaha fa mbola vao hoe fampidirana foana zany ataontsika hatramin'izao. Fa ho an'izay liana hoe tena hoe te hahafantatra ny alaha ina daholo ny resaky Benisray dia afaka alefa ny site internet ahitana an'ireo texte ireo fa izy amin'ny teny hébreu ary araka ny efa niresantsika moa zany hoe mampirisika foana ho an'izay tena liana ny Torah mianatra hébreu na dia sarotra ilay izy amin'ny voalohany fa io no varavarana rehefa misokatra io varavarana io dia mandeha moramora amin'izay ny fiarahana ny Torah sy ny fandalinana azy. Fa Mesatashema ity zany tsy hita amin'ny teny hébreu dia afaka adika moa ilay izy amin'ny vokatry ny teknôlôjia dia izay tena liana moa zany afaka mijery an'izay. Dia izao zany parashat Chukat tsy Chukat tamin'ny herinandro fa zao Balak. Dia ny lalàna tiany Benisray ho hazavaina anatin'izay parashat izay mikasika ny Birkat ha-Nehenin. Inona atao hoe Birkat ha-Nehenin? Ny Birkat ha-Nehenin no antsoina hoe Birkat izay azahoana tombontsoa, profit. Dia ny Birkat moa bénédiction zany dikany hoe Birkat izay. Bracha moa tena izy hoe bénédiction. Birkat zany ny bénédiction azahoana tombontsoa. Ary rehetra mikasika ny sakafo ny tena marina no resana eo fa tsy voatery hoe sakafo fotsiny. Rehefa hoe mifofona zavatra hazo misy fofona manitra dia misy bénédiction tenenina koa dia izay koa tafiditra anatin'io sokajy antsoina hoe Birkat ha-Nehenin. Dia maka araka ny efa mahazatra maka pasoky anankiray anatin'ny parashat Balak Benisray azahoany anazavan'izay lalàna izay. Dia ny pasoky na ny andininy jerena anatin'ny parashat Balak dia pasoky fahadimy fa jerentsika aloha izy rehetrarehetra ny tena marina satria amin'izay hitantsika ny hoe inona tsara no tantara ao anatin'izay pasoky izay. Ny pasoky zany ohatran'izao izy teo efa nisokafako tonga dia manomba zany tsika dia hozy izy hoe Vayar Bil'am kitov be'ene Hashem levarech et Israël velo halach fa'am bepaham likrat nichashim vayashet et ha-midbar panav. Ary hitany Bil'am hozy izy Hashem fa ary te-hiteny izy hoe tsara hozy tsara eo amin'ny maso hozy izy be'ene Hashem tsara amin'ny masony Hashem hozy izy ny hanomezana tsodrano an'ny Israël. Zay zany teneny Bil'am. Velo halach fa'am befa'am ary tsy nanaraka ny lalana nataony hatramin'izay hozy izy izay nataony teo aloha fa izy hoe inona izay lalana izay likrat nechashim ny hoe miantso bibilava maro. Ny dika teny eto izy hoe des opérations magiques hozy izy ny amin'ny teny frantsay nefa ny soratra azy tsy magique fa miantso nechashim zany avy amin'ny nahash zany bibilava. Zay zany hozy izy ny lalana fataon'ny Bil'am taloha fa zao izy tsy nanaraka an'izany lalana zany intsony izy velo halach tsy nandeha tamin'izany lalana zany intsony. Vayeshet et ha-midbar panav
ary natodiny tany nefitra hozy izy ny tareny. Reo araky ny fanazavainy Ari Akadosh anatin'ny boky Etz Chaim amin'ny fampidirana any amin'ny page 700 takelaka 700 Bezat Hashem hoe any hozy izy tandremo fa ny Torah dia code daholo manomboka amin'ny Bereshit ka hatramin'ny Deutéronome na Devarim. Ao anatin'ny Tanakh koa ny Neviim sy ny Ketuvim ary ny Mishnayot ary indrindra izy ny Zohar raha anao izy mihevitra hoe reo zavatra reo dia raisina arabaky teny de tsy zay mihitsy izy ny zava-misy izay texte zay afaka inandratsika fa aleo aloha androso aka information. De Vayissa Bil'am et Einav Vayar et Israël shochen lishvatav vatehi alav ruach Elohim. Ary nipetraka hozy izy napetrany Bilam teo amin'ny Israël hozy izy ny masony jereny zany fa zay le dikany hoe Vayissa Bil'am et Einav hitany avy amin'ny alàna masony hozy izy ary nahitany Israël izay nitoetra eo amin'ny tahaky ny foko ray hozy izy ao amin'ny foko misy azy vatehi alav ary tonga tao aminy hozy izy ny antsoina hoe Ruach Elohim. Raha tsika zany mijery ohatran'izao io zavatra reto texte reto ohatrany mifandray amin'ny fihezikany Chava tamin'ny Chava alohan'ny ihinana an'ilay hazo voarara, le voankazo voarara. Hazo voarara moa zany tena marina satria voalohany izy hoe Vayar Bil'am kitov be'ene, nahita hozy izy Bil'am fa tsara eo anatrehan'ny masony fa diso hoe tsy hoe be'ene Chava ito fa be'ene iodike vavike. Misy fifandraisany ity amin'ny tantaran'ny Chava fa tohizantsika de mitohy ary izy hoe Vayissa Bil'am et Einav hitany avy amin'ny masony Bilam hozy izy de inona ny zavatra hitany tsy le hazo hoe Etsad Atovera na le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no hita fa ny iza solony zay hazo zay Israël. Shochen lishvatav veti alav ary tonga teo aminy hozy izy ny Ruach Elohim. De ny Ruach Elohim koa hitantsika tamin'ny ao anatin'ny Bereshit hoe Ve'aruach Elohim merachefet et hamaim alpene hamaim, ny rivotra na ny ainany ataontsika hoe le rivotra ny Elohim hozy izy de mitsingevana teo ambonin'ny rano alpene hamaim. Mitovy zany le fomba fiteny eto amin'ny teny hébreu tena marina rehefa ny texte anatin'ny Torah miteny an'izay mahitana an'izay fitovizana zay mila fantarina zany fa misy zavatra tokony trandrahana am'ireo tantara roa reo mifandray izy ary le code tamin'ny nahitantsika anazy tamin'ny voalohany no anome vahaolana azahoantsika an'ilay zavatra mitranga eto fa tohizana ihany le izy. De hozy izy Vayissa Meshal'o Vayomer Neum Bil'am beno Be'or ou Neum Hagever Shetum Ha'ayin ary nanomboka nanao tsy hoe fampisehoana fa fanambarana hozy izy Bil'am raha vao nahita an'izay nefa tonga tao amin'izay Ruach Elohim zay de hozy izy tenin'ny Vayomer azafady tenin'ny Bil'am zanaky Be'or Bil'am ben Be'or Neum Hagever Shetum Ha'ayin. Zay tenin'le olona hozy izy manana fijery ataontsika hoe clairvoyant mahita zavatra miafina zay zany oza dikako amin'izay hoe clairvoyant zany maso mahita zavatra miafina. Neum shomea Yimre el asher mahaze Shaddai Yechezze Nofel Ugelui Enav. Ilay ireo zay maheno hozy izy ny fitenin'ny Hashem ary mahatakatra ary mahita ny fahitan'ny ny avo indrindra iza io avo indrindra io Shaddai. De inona hozy izy
nefa ozy izy zany masony dia Nofel ou Gelouy Enave. Ny traduction eto tsy de tsara ny tena marina. Satria Nofel zany nianjera lavo. O Gelouy lavo izy zay olona zay de zay vao ho ampiseho aminy avy amin'ny masony inona ny zavatra no hitany. De eo am'zay le pasoka nalain'i Ben Ishraï, Mahatovu halecha Yaakov mishkenotecha Israel. Ohatra ino zany andikana an'zay? Tsara be ozy izy tsara ozy izy ny tranolainao Yaakov ary ny toetranao ny toerana itoeran'ny Israel ozy izy de tsara ihany koa. Zay zany le pasoky tian'ny Ben Ishraï amena fanazavana. Eto zany raha tena marina, toerana tena marina fa eto zany Bil'am saika hoe anozona ny Israel fa ireo zavatra rehetra ireo no nitranga dia lasa madika fahasoavana ilay ozona saika nameny any Israel zay vao iraky ny Balak zay le tiany tonga ny anaran'ny ty parasha ty. Ianao am'zay zany hiaraka hijeran'ilay fanazavany Ben Ishraï. De ozy izy zany. Nirali besiata dishmaya nirali besiata dishmaya de amru rabotenuzal במסכת מנחות מ"ג חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום וזה היא תקנת דוד המלך עליו השלום על ידי מעשה שהיה במדרש רבה י"ח פסוק י"ז שהיו מתים בכל יום 100 נפשות מישראל ולא היו יודעים על מה ועל מה היו מתים עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקון לברך 100 ברכות בכל יום ושר המוות. הנה עוזיז anazavana an'izay pasoky zay hoe lay tsodrano nomeny Bil'am ho an'i Israel hoe tsara ozy izy ny tranolainao ary tsara ny mahafinaritra ozy izy ny toeranao Israel. De manomboka izy hoe fantaro ozy izy fa anatin'ny Masechet Menachot telo any amin'ny page 370 de milaza ireo olon-kendry fa ny zanak'Israel rehetra ozy izy de chayav voatery manatanteraka bénédiction zato isan'andro bechol yom. De io izy izy takanat zany zavatra takana zany avy amin'ny hoe tikun fanamboarana nataon'izy David Ameler alava shalom. Fanamboarana napetraka David Ameler de rehefa tatao takana zany zavatra de tsy maintsy taterahany ny taranaka aty aoriana. Satria takana ary David Ameler nanao azy. De io taiza izy nahitana an'izay ao anatin'ny boky natsoina hoe Midrash Rabbah, ito ny référence ho an'izay te hijery. Shehayu mitim bechol yom mea nefashot Israel satria izy tamin'ny andron'ny David Ameler isan'andro tamin'izany taona zany hoy izy nisy olona maty. Firy nisan'ny zareo olona maty reo? Zato. Mea nefashot olona zato ozy izy maty isan'andro satria nisy épidémie tamin'izany. Vehayu yoda'in de tsisy olona fantatra ozy izy fa inona ny anton'izany zavatra zany. Fa maninona ny olona maty foana isan'andro, zato ny olona ho alefiny. Shalom. Ve'ad shecheker vehavin beruach kodesh. De rehefa nitsatra ozy zay zavatra zay rehefa nitrandraka David Ameler ary nahazo valiny avy amin'ny alalan'ny Ruach HaKodesh. Hitantsika zany fampiasana ny Ruach HaKodesh fa tsy hoe jerevana fotsiny ny ho avy fa ahitana ny anton-javatra mitsanga. Anisan'ny fampiasana ny Ruach HaKodesh zay fa tsy hoe anaovana faminaniana fotsiny. Inona zany dikan'izay tena marina ahitana zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso. Satria ny zavatra rehetra hiainantsika eto amin'ny tontolo tsy hita maso miainga foana avy any amin'ny zavatra misy any amin'ny tontolo tsy hita maso. Vetiken levarech de zay ozy izy nahatonga ny David Ameler nametraka an'izay takana tikun fanamboarana hoe manomboka an'izao satria zato ny isan'ny olona maty isan'andro ary ny zanak'Israely zany tokony manao
benediction zato isan'andro. Ary rehefa zay ozy izy napetrany zay tahaka anazy zay, de tonga de nitsahatra ozy izy le fahafatesana. ورموز لدفاع بشموئيل بيت كاف جيميل ألف نؤم هجفر حكم عال جيفيم تريح مئة taratsika koa izy zany io vahaolana hitan'ny Davida Menera io ao amin'ny fanambarany Shmuel andehanantsika izy amizay mazava tsara Shmuel bet Shmuel faharoa zany vetivety vetivety a mialatsiny vetivety fotsiny. Shalom, miala tsiny fa misy olana ara-teknika kely fa tohizana ihany ny fampianarana. De adashe hitantsika ty Shmuel zay ny tadiavintsika teo. Shmuel faharoa Chaf Gimel roa telo amby roapolo andininy voalohany. De zao izy izy. Ve'ele divrei David Haronim Neum David ben Yishai ونؤم هجفاء حكام على مشيحة إلهي يعقوب ونعيم زميرات إسرائيل زو زيزني أفتفارني دافيد عملير تني دافيد زانك إيشاي وزيز نؤم تني ولا ماتانزك جفيرة زاني ولا ماتانزك به حكام al Meshiach ina dikan'izany teny olona matanjaka zay faran'izay avo indrindra teo amin'ny ary eo anatrehany olona rehetrarehetra zay nosorana menaka satria zay ny dikan'ny Mashiach olona voaositra menaka de eran'io izy Elohe Yaakov zay izy nametraka an'izay menaka zay teo amin'ny lohany ny Andriamanitry ny Yaakov o Ne'im Zmirot Israel ary izy ozy izy no nametraka an'ilay Zmirot zany karazana hira ho an'ny Israel. Io zany tiany Benishai alaina rehefa miresaka ny hoe inona ny asa nataon'ny David Ameler nampitsahatra an'ilay pandémie ataontsika pandémie ngamba izy mais pandémie nasy hoe nasiko hoe ay ao le micro de jereo izy fa amin'ny pasoky io izy hoe hukam al Mashiach Elohe Israel izy izy no avo indrindra ao amboniny olona rehetrarehetra voaositra ny menaka de izy rehefa miteny ao ambony io izy jereo izy le fandroatana azy Ain Lamed al Aimna ny ladran'isan'io fitopolo Lamed telopolo de rehefa tambatra izy de manome zato zay ozy izy
fantary fa io zany aza mamaky anao zay mahatonga antsika miteny foana hoe Torah sy Neviim sy ny Ketuvim de code. Raha mamaky zany antsika hoe ambony dingana voalohany zay zavatra tsara. Fa rehefa miakatra amin'ny dingana atsotsika hoe fianarana Torah, drash sy azafady remez, drash sy sody de zavatra hafa mihitsy no azontsika. Misy code hafa mihitsy misokatra ho antsika. De zay no teneny hoe aza vakianao alina ao ambony ozy izy fa jereo le gematria lanjanisany io renitsoratra roa reo de manome mea na zato. Zay zany tsy miteny hoe io zany le hoe le zavatra fa misy remez, allusion le zavatra. Allusion le hoe io alina io no resakan'i Davida mantsy io pasoky io zay ny tena marina tenenin'ny Shmuel. De tsy vitan'izay fa ampiny ihany. De am'roa rabote nozaly ao anatin'ny Menachot ihany. Samach le mea berachot min haTorah bepasuk devarim yud bet ve'ata Israel ma Hashem Elokecha shu'al me'amecha ki im lir'a et Hashem. Zay ndray izy misy pasoka anankiray indray ary amin'ny devarim ary ho jerentsika izy satria ohatran'izao rehefa mianatra Torah raha vao misy référence no entin'ny mpampianatra de tsy maintsy jerena le izy satria am'izay zany tena hoe manokatra boky be dia be. Eto moa antsika zany tsy manokatra boky fa mizara écran fa anisan'ny hoe manokatra boky ihany zay. Devarim Yud bet toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo. Andininy roa ambin'ny folo. De ty zarako indray le écran. Ve'ata Israel ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im li'irat et Hashem Elohecha lalechet bechol derachav ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך. זהו זיז השם או ישראל. Izay zavatra no didiny Hashem ho anao, Elohecha, Hashem tomponao. Shoel me'amecha. Misy zavatra anankiray ozy izy no angatany Hashem anao. Ki im le'irat et Hashem Elohecha lalechet bechol derachav. Mila mahanana tahotra ozy izy anao any amin'ny lalana rehetrarehetra alehanao. Tahatra an'i Hashem tomponao. Im le'irat zafady ou le'ahava auto ou le'ahava auto. Miaraka mitahotra ny Hashem zany ianao misy zavatra rehetrarehetra ho tanterahana, lalana rehetrarehetra lalovanao. Na vao tonga eto zany antsoina hoe manaraka Torah de tokony ampianarina ny ankizy ny antsoina hoe tahotra. Tsy tahotra hoe mampatahotra hoe sanatrin'izany hoe taitra fa tahotra dikan'ny tahotra an'izay fantany fa ao ambony le olona ary manampy azy, manompo azy ny tena marina. Misy tahotra zay no antsoina hoe tahotra. Ano zany fantsoina an'izay? Zay no antsoina hoe révérence izy amin'ny teny frantsay. Tahotra satria misy haja, fanomezana haja any Hashem. De io tahotra io izy ampiarao amin'ny fitiavana ny Hashem. Yirat ahava, fitiavana ary tahotra. Et Hashem Elokecha. De bechol levavecha amin'ny fonao ray amanontolo, bechol nafshecha ary ao anatin'ny fananao manontolo. Zay zavatra zay no hitantsika ary vakintsika indroa isan'andro anatin'ny Shema Israel. Le texte miteny ny mahatokana ny Hashem. Zay antsoina hoe Shema Israel. De inona indray ozy izy, inona zany tiany tenenin'ny Ben Ish Chai eto mikasika an'izay pasoky zay, hoe io pasoky io ozy izy al tikra ma, satria nametraka fanontaniana izy.
ve'ata Israel ma Hashem Elohim. Inona ozy izy no zavatra tena angatahany Israel, Hashem ho an'i Israel. Le hoe inona zay amin'ny teny hébreu hitantsika ity ma zany même he. De ozy izy aza vakinao ma ozy izy rehefa tonga amin'io pasoky io, amin'io toko io, andininy zafady, fa ela mea asio alef ozy izy eo anelanelan'ilay même sy he. De rehefa mahazo an'izay hoe mea zay anao de zay le hoe zato. Verina ihany am'le hoe mianton'le hoe ny zanak'Israel isan'andro dia mila manonona bénédiction zato. Vehen en mea berachot. Shehem le irat et Hashem ou le ahava oto ou le zicho tamid al yede hamea berachot she mevarech bechol yom. Zao ozy izy ao anatin'io pasoky io tsika nahita an'le hoe ho tiavo ozy izy Hashem ary apetrao aminao foana ny tahotra ny Hashem, ny tahotra miaraka amin'ny fanajana zay. Reo zavatra roa reo ozy izy tokony ho tadidinao ao anatin'ny ahoana azafady, ahoana ozy izy ny fomba fanatanterahana an'izay, satria voalohany indrindra manonona kriyat shema tsika indroa isan'andro, fa tsy vitan'izay fa rehefa anao ozy izy manatanteraka an'ilay bénédiction zato de zay mihitsy koa ozy izy no ohatrany hoe miactive an'ireo afatra napetraka Hashem reo, satria io afatra napetraka Hashem alohan'ny Moshe Rabbeinu zany efa hiala, satria tsika efa Bamidbar, boky farany amin'ny boky dimin'ny Moshe Bezat Hashem. De zay ozy izy ny teneny shomecha she mevarech bechol yom. Venira li besiata dishmaya ata am'zao am'izay ozy izy le tsirony zay fanazavana roa zay, satria zay mila nanokatra an'ireo lalàna roa reo Beni Israel zay vao hiditra amin'ilay bénédiction mikasika ny birkat nehenim na bénédiction ho an'ny zavatra ho azahoana tombontsoa. Venira li besiata dishmaya ata am she ho'il tikun mea berachot le harnia sitra achara. Zao ozy izy. Fatara ozy izy fa rehefa ny takana na le tikun napetraky David Amenera io ny zavatra ataon'ireo bénédiction zato reo dia manjaka antsoina hoe sitra achara na ilay toerana hafa. Zay le kodiny Chachamim rehefa miresaka antsoina hoe klipa. Rehefa miresaka antsoina hoe chitsoni. Klipa zany ataontsika hoe akorandrika fa le zavatra any ivelany zany. Zay ny dikan'izay. Chitsoni any ivelany. Inona reo zavatra reo? Vesar amavet. Tsy vitan'izay ozy izy fa rehefa manonona an'ireo zavatra ireo bénédiction zato reo anao de nitsahatra mihitsy ozy izy ny fahafatesana. Raha ohatra zany sanatria zany chazve shalom tamin'io andro io no totsika maty le olona chazve shalom de navitan'le son bracha izy bénédiction anaky zato de miala teo le zavatra amin'iny andro iny. Ki yadua de besitra hara yesh arba'a me'ot kochot besod ve'ine esav bo ve'arba'a me'ot ish imo. Fatara ozy izy fa any amin'izay toerana antsoina hoe sitra achara zay na le toerana hafa ankoatran'ny toerana antsoina hoe kedusha, any ozy izy ahitanao hery efajato. Inona zany hery efajato? Io ozy izy le tsambaranteniny rehefa miteny hoe rehefa ionan'ny Esav, Iakova sy ny taranakany sy ny ankohonany de inona nataony Esav? Tonga izy miaraka amin'ny miaramila efajato. Reo miaramila efajaton'ny Esav reo ozy izy fatara fa reo le any amin'ny sitra achara, any amin'ny totoerana any ivelan'ny kedusha, ary reo matanjaka be. Kochot misy hery lehibe. Hitanao any amin'ny kristiany zay. De ozy izy vehem mispar ra ain. Fatara ozy izy fa gematria ny antsoina hoe ra ain na ain ara maso ratsy de gematria efajato. Kod zany le rehefa miteny ozy izy Esav hoe tonga miaraka amin'ny miaramila efajato. Tsy hoe miaramila efajato fa le mason'ny Esav zany misy aizina, misy zavatra ratsy.
Ina dikan'izany? Raha ohatra hoe zay adikatsika ny izy a, rehefa mivoaka any ivelany zany ianao ny tontolo hoe sitra ahara, de tandremo tsara ny mason'olona. Tandremo fa ny olona mijery anao indraindray manana maso ratsy, ary io maso ratsy io misy fiantraikany eo aminao, raha tsy mahay miaro tenanao koa ny tena marina. Fa ina zany tena hoe kôdin'le sitra ahara, olona manana maso ratsy, na olona tsy mahita zavatra tsara mihitsy eo anatrehany eo am'zavatra iainany fa manaratsy foana. Vao mahita zavatra de ratsy no hitany. Zavatra rehetrarehetra zay zavatra rehetrarehetra zay hozy izy a, aninianan'i Esavy zany fa tsy Jakob voalohany indrindra. Ve nirmazina be'ot tav shel mavet, ary fantaro koa izy fa io efajato reo izy izy a, de mifandray amin'ny renin-tsoratra antsoina hoe tav amin'ny rehefa manoratra ny hoe mavet, mavet zany a fahafatesana. Mem vav taf. De le taviny mem vav taf ny fahafatesana io hitantsika eto ty, le izy, io reo hery efajato na ilay maso ratsy Ain Ara. Satria ny tena marina raha vao misy ny olona anankiray manana antsoina hoe Ain Ara na maso ratsy a, de tsy maintsy anao izy inona, Lashon Ara, misokatra ny vavany satria mahita zavatra izy de tsy matoa izy zany tsy mahavita zavatra mahita zavatra tsara, tsy mahafehy ny vavany ary tsy maintsy misokatra ny vava. De miteny am'zay, manao an'zao, manao an'zao, manao an'zao de manaratsy olona. Zay le hoe Lashon Ara na lela ratsy. Fa inona dikan'izany lela ratsy zany? Miteny zavatra ratsy amin'olona, na marina raha io, le zavatra nataon'olona na diso fa tsy maintsy miteny izy. Le nirmoza be'ot tav, ok. De io zany a le tavin'ny mety na maty, am'teny gasy koa le izy. Veshe nitchabraim otiot mem vav. De io tavy io izy a, niaraka tam'le renin-tsoratra mem vav de manome an'le hoe fahafatesana. De io avy aiza hozy izy io mem vav io? Be'achilat chava me'etz hadaat. Hitantsika fa mifandray foana le zavatra. Io mem vav io izy a avy am'lay tantaran'ny Chava ihinana an'lay etz hadaat, lay hazo fahalalana. Ina dikan'izany? Zao jerentsika hoe sheze gam ken nitsavev ve nitchail min ra'it enav dirtiv. Satria hozy izy fantaro fa nahatonga ny Chava nihinana tam'le hazo pahalalana hozy izy a, de satria ny masony hozy izy no nahita ra'it enav, satria hitantsika hoe fa le maso ratsy zay. Tsy hoe ratsy fa le maso no nihiratra, nahita. De iny am'zay no tarika an'ny Chava nandika an'lay zavatra voararan'i Hashem. Dirtiv araka ny hitantsika tany hozy izy a, vatire haisha kitov ha'etz le ma'achal vechi ta'ava hu le enav ve vatikar miperav vateachal. Satria zay le pasoky ao anatin'ny Bereshit hoe satria hozy izy hitan'lay vehivavy fa tsara lay tsara endrika tov ha'etz le echal, tsara hoanina hozy izy le hazo ary misy fafinaretana eo amin'ny amin'ny maso, le enaim. Ao anatin'le resaka mihitsy tsika zao, le resakan'le maso, ra Ain Ara. Ve tikar miperotav, ary naka tamin'le voankazony ary nihinana an'izany. De jereo hozy izy io renin-tsoratra io ndraso hoe sao ataontsika le ngezangeza tsara izy satria ito le tsiambaratelo nahitana an'le hoe mem vav. Satria raha tsy hita zay zavatra zay de manjary tsy ho azo mihitsy ny zavatra tenenin'ny Ben Ishray. Azafady tsy ty no tiako zarana fa eto. Hozy izy Ben Ishray, le pasoky hozy izy manao an'izao. Me miperotav. De le faharoa miperotav, miperava azafady tsy miperotava, ve vateachal. Vateachal.
aqal. Izao. Raiso izy izy ireo renin-tsoratra raha sy devote ny dikan'izay na renin-tsoratra manomboka an'ilay teny hoe avy amin'ilay voankazo ary nihinana. Perave va te aqal. Reto no manome an'ilay renin-tsoratra hoe même vave. Kely ny lokony. Dia io zany manome an'ilay hoe mo dia miampy an'ilay hery efajato tavy manome an'ilay teny amin'izay hoe mavette na motte. Miampy an'ity zany dia manome an'ilay hoe fahafatesana. Raha ohatra zany tsika mamaky mpisaty an'ireo averiko ihany dia mandalo fotsiny tsika hoe zay ilay tantara hoe nakan'ilay voankazo izy dia nihinana. Fa raha ohatra ka eto tsika mahita dika hafa mihitsy. Iny matoa izy nihinana dia tonga ny fahafatesana. Nazavainy Benisray. Dia ito ilay manome mavette. Dia tohizana amin'izay. ולכן נתחברו באות תו עם אותיות מ"ו ונעשה מוות, fahafatesana. והנה 100 ברכות יש 100 אזכרות ובכל אזכרה יש 400 אותיות. Fataro am'izay hozy izy fa rehefa bénédiction zato reo hozy izy dia misy fahatsiarovana ao anatiny. Isaky ny azafady misy fahatsiarovana efajato hozy izy ao anatin'ny reo bénédiction zato reo. Inona zany zavatra zany? Laso fa azavainy tsara ilay izy. Dia fataro hozy izy fa ireo fahatsiarovana tsirairay hozy izy misy 4 otiote. Misy renin-tsoratra efajato. Ny kôdin'izay isaky ny renin-tsoratra efajato anatin'izay bracha zay hozy izy zany renin-tsoratra iray miady amin'ny hery iray any ivelany. Renin-tsoratra iray miady amin'ny iray any ivelany satria efajato izy. Dia efa mahavita an'izay zany ianao dia afaka mivoaka any tsy matahotra ny enainy fa ain ara satria manana tafika koa ianao fa tafika iny otiote. Renin-tsoratra. Are taf otiote. Hitantsika eto hoe ireo hozy izy ilay taf otiote na ilay otiote efajato. לכן ב100 ברכות בטל המוות של 100 אנשים של גוף אחד. Izay hozy izy mahatonga ny hoe rehefa manao an'io bénédiction zato io ianao dia horesinao hozy izy ny fahafatesana zay hoentin'ireo tafika anashim azafady lehilahy shekol gouffre izay misy ao anatin'ny vatana rehetrarehetra. Tsy azoko intsony. Anatin'ny vatana ve zany ilay izy sa esavy sy ny tafika ny any ivelany olona hafa mihitsy. Inona ny tiany Benisray teneniny fa manizy miteny hoe mea e anashim shekol gouffre echad mehem azafady. Andiana rehetra za. Shekol gouffre echad mehem banav be arbaa yesodot shehem arbaa meot yesodot anashim shehayu metim bechol yom sheze נמשך מן 400 כוחות סטרא אחרא הרמוזים באות תו של מוות. ננדיאנגן אוטה זה, פיירנה ציק, וזיז. לכן, ברכות, לכן, 100 ברכות, זה וזיז מתונגן לי, ברכת בנדיקציון זאת, נו מנדרב, נפאפתסן, נירו, olona folo azafady olona zato maty tamin'ny andron'ny David Ameller zay ny tiany teneniny. Ty zany ny hery avy amin'ireo otiote ireo ilay izy ny tena marina dia hoy izy hoe isaky ny olona zato maty hozy izy dia manaova bracha iray fa tonga dia mitsahatra an'ilay isan'izay zato zay amin'ny andro manaraka na amin'io andro io mihitsy ny tena marina. Dia hoy izy gouffre echad mehem banav be arbaa yesodot. Inona ilay hoe arbaa yesodot? Arbaa yesodot. Inona ilay arbaa yesodot? Ho an'izay efa zatra ny mianatra ny sary akidosa miaraka amin'ny nosy arafriki dia
arba yesodot zany antsoina hoe esh, ruach, mahim, afar na afo, rivotra, rano ary tany. De ho an'izay efa zatra mianatra koa anatin'ny sary akedotra efa niresantsika fa averina ihany le izy satria tsara ihany mamerina an'ireo zavatra ireo am'izay verimberina, rehefa miverimberina le izy mantsy de mitoetra tsikelikely ao anatin'ny saina. De inona ozy izy? Inona reo arba yesodot reo? Fototra ny toetra tsara sy toetra ratsy izay ao anatin'ny nefesh antsoina hoe nefesh yesodi, ha yesodi. Rehefa io reo toetra ratsy reo izy a, reo fototra arba yesodot reo, fototra efatra reo izy izy a, mirehatra be amin'ny ilany antsoina hoe toetra ratsy midot raot, de ny afo lasa ga'ava miaraka amin'ny ka'as satria zavatra iray ihany. Inona reo zavatra reo? Fihebebona sy fahatezerana fandray amin'ny élément afo. Ny élément faharoa rivotra, lashon hara, fitenenana ratsy amin'ny olona na marina raha zavatra teneniny. Motsi shemcha, fandengana sy motsi shemcha zany miteny mandoto olona. Misy koa ny antsoina hoe mandoka olona ao anatin'izay koa, fandokafana. De zavatra rehetra mikasika ny vava zany a de ao anatin'le élément antsoina hoe rivotra. Ny élément fahatelo rano, eo amin'ny antsoina hoe ta'ava, ta'ava ny antsoina hoe fafinaretana, ara-batana sy ara-materialy. De ny farany antsoina hoe tany na afara, de mifandray amin'ny toetra ratsy antsoina hoe atsivot na alahelo. Alahelo amin'ny hoe tsy mahita an'le zavatra le lanjan'le zavatra ananana eo ambany maso intsony a, satria mitsandraka foana ny zavatra tsy ananana. Ao anatin'io zany fitsiriritana na alahelo koa ny antsoina hoe dépression am'izao fotoana. Reo izy izy a, le mamono olona tam'zany fotoana zany, tsy le pandémie ny mamono fa le arba yesodot rehefa hoentinao any amin'ny ilany ratsy. Inona dikan'izay? Toetra ratsy. Ny toetra ratsy sy ny indrindrandrindra amin'ny hoe ainy ara, fampiasana ny maso ary tsy fanambaniana olona, tsy hoe fanambaniana olona fa fanaratsiana zavatra rehetrarehetra zay mitranga eo amin'ny fiainana. Tsy mahita zavatra tsara mihitsy fa atao ratsy foana le zavatra. Reny zany zavatra zany nefa anisan'ny toetra ratsy. Zay mahatonga ny hoe arba yesodot she'em arba me'ot, de fantaro izy izy fa am'izay fotoana zay izy a, ny élément anankiray antsoina hoe afo misy zato ao anatiny, misy hery zato ao anatin'le ilan'le ratsy zany satria reo ny armen'ny Esavy reo. Esavy no mitondra an'ireo ary fantan'ny Esavy tsara ahoana no aktivenan'io anatin'ny olona ray. Satria reo antsoina hoe fihetsem-po. Ny fihetsem-po nefa zavatra kolontsainan'ny Esavy tsara mihitsy zany. Hainy tsara ny mampiesika ny fonao a, mba ho tezitra anao na mba ho hiakatra ny fafinaretana plaisir rehetrarehetra anananao na mba hiteny anao satria misy an'izay hoe ino izy teo? La liberté de parole. Miteny foana anao, za manana zo miteny satria manana vava. Zany avy amin'ny Esavy daholo zany. Ary ny farany rehefa asaina mividy zavatra foana, rehefa azonao le zavatra de ny taona manaraka ty indray ny vaovao, de nefa anao tsy ritra an'iny de manjary tsy hitanao intsony ny zavatra anananao, de manjary mitratra ny dépression satria manenjika an'izany foana. Zavatra reo a fitaovan'ny Esavy. Ary io izy mamono olona. Zany teny zay fa benisy ray. Yesod e anashim. She'u metin bechol yom, de reo izy namono. Eto zany izy tsy pandémie fa toetra ratsy zay aktiven'ny Esavy. Ireo izy nifototra le olona rehetrarehetra maty isan'andro tamin'ny andron'ny David Ameler. Bechol yom sheze nimshar min arba'a me'ot kochot sitra ahara. Satria reo izy maka hery, ireo fototra le antsoina hoe arba yesodot reo izy a, reo ny herinjareo avy amin'ny Esavy. Ilay olona tany amin'ny ilany antsoina hoe sitra ahara. Nefa hitantsika teo fa iza zany le tafika ny hoentin'ny Esavy. Ary mozim be'ot tav shel mavet, ary tsy vitan'izay fa io izy le taf le hoe mavet fahafatesana. De misy allusion anatin'izay teny zany izy. Vegam yadoa she'al yede abracha she'anachnu mevarechim lishmo yitbarach anachnu konim baze et haaretz umloa.
كيمو chez Neema, chez Ameru, Maseret Bracha, Rabbi Levi, Rami Kativ, Tehillim, והארץ נתן לבני אדם. וכתיב שם, לשם הארץ ומלואה. לא קשייה כאן קודם ברכה, וכאן לאחר ברכה. Nisi fanazavani benishet mlazawe, וגם ידוע שעל ידי ברכה, זה אוזיז, רפתיקה אוזיזיה מנון bénédiction, והנה נונתן, ברוך אתה השם. נתנה נרן השם מתיק. לא נרן השם מיוניפה, לטטרגרם, אפatra. isaky ny bénédiction iray zany satria tsika manao zato dia misy efatra ao anatiny, efatra fa zato, efatra miaraka amin'ny zato mame 400, ary anarana Shem mihitsy no entina hiadivana an'ireo zavatra ireo, vokatry ny le bénédiction ataontsika, reny le otiote ozy izy, reny le renin-tsoratra, reny le hiady ho anao rehefa navita an'izay anao, ary rehefa activenao daholo zany le miodika vavike efa-jato reny, miala daholo amin'izay ny fahafatesana, tsy tonga aminao. Iny le fahafatesana zany code zany le fahafatesana eto. Le fahafatesana ito tsy hoe tena hoe maty dia tena hoe ataontsika hoe niveau mpisaty afaka raisina ohatran'izay le zavatra. Fa ato amin'ity niveau dingana aty, le olona tsy voatery hoe maty ara-batana na maty ara-panahy, fa maty vokatry ny toetra ratsy. Mety velona izy, fa olona mora tezitra zany tonga dia antsoiny eto fatsony Benisray azy olona maty. Maty ara-panahy fa velona ara-batana. Bezat Hashem. Kemo Shem, ok. Zay zany tiany teneny eto. Dia am'zay zay. Veze shekatuv mat tovu halecha Yaakov. Tevat ma ke'an al mea berachot kemoshe amarnu rabotenu zal al pasuk ve'ata Israel ma Hashem Elohecha shoel me'ata. Dia zay ozy izy ny fanazava, zao am'zay tsika ozy izy vao anazavan'ilay pasoky nalaiko hoe tsara ozy izy ny trano lainao Yaakov ary ny toeranao Israel. Le hoe matov, tohotrany tsara, le hoe to zay hoe ma, fataro ozy izy fa io le nazavantsika teo ambony hoe aza mamaky an'le pasoky hoe ma ozy izy fa atsova hoe mea, zato. Al tikra ma ela ma, aza vakinao ma ozy izy fa vakio hoe mea. Hitantsika zany fa Benisray milalao renin-tsoratra, tsy Benisray rery fa ny Chachamim sy ny Tanaim tany amin'ny andro ny tempoly voalohany, zay foana fataon'zareo. Ny Torah ny tena marina, le Torah, le rouleau-ny Torah, renin-tsoratra fotsiny hitanao ao miaraka amin'ny tagine, na misy renin-tsoratra mandray iny, mandray satroboninahitra, couronne. Zay fotsiny hitanao fa tsy mahita anao na nekodot na zanatsoratra na ta'amim, le fomba fanonoana azy, hoe ohatran'ny fomba le hira fanonoana azy. Ina dikan'izay? Ny tena marina ny Torah io, raha ohatra teny anankiray vakinao, afaka misy dikany hafa mihitsy, ovanao fotsiny ny zanatsoratra dia efa manome dikany hafa. Ovanao ny toerany dia manome dikany hafa. Dia zay no mahatonga foana ny Chachamim miteny hoe al tikra, aza vakiana ohatran'izao io fa zao no mamakina azy. Aza vakiana ohatran'izao io fa zao no mamakina azy. Benisray mpanao an'izay. Ary tsy vitan'ny Benisray fa hitantsika rehefa mamarana ny tefilat shaharita, miteny tanady vre Eliahu kol ashone alachot bechol yom muftalo shehu ben aulamaba al tikra halichot ila alachot, aza vakina alichot lalana ozy izy fa lalana. Amin'ny teny gasy ary ahitana an'izay lalana, raha ohatra ka ataonao amin'ity le syllabe voalohany ny accent accent tonique zay izy amin'ny teny vazaha hoe lalana. Dia tena dikan'izay hoe lalana, alar, hilar azafady, hilor. Fa rehefa teninao hoe halacha, lalana, nafindranao le accent tonique aty amin'ny syllabe faharoa dia manome dikany hafa mihitsy. Nefa le teny ray ihany, lalana, lalana. Dia zay ozy izy hoe milalao renin-tsoratra ny Mekobalim. Tsy hoe milalao fa hitan'zareo le code eo ambadika satria ireo code daholo avy eo akany. Anatin'ny Torah, Neviim, Ketuvim, Mishnah, Talmud, Zohar, code daholo. Ny olon-kendry hoe olona tena liana amin'ny Torah zany hoe te hanaraka an'izany fampianarana sod zany dia voalohany indrindra mila mianatra teny hebreo,
tsy afaka mandeha amin'ny lalana hafa izy satria ao anatin'ny teny hébreu ihany no azahoanao manao an'izay règle zay fa miteny hafa tsy ahitanao an'izany. اوكي مش ما اوكي وليه يستكل همبت عشر توم أتو خمورة شيء متما بأهله بأتا إسرائيل ما هم مئة ببرخوت توفو وعليها يعقوب. Rehefa miteny zany le pasoky hoe toa tsara ozy izy ny tranolainao Yaakov, tsy hoe toa tsara fa mea misy bénédiction zato ozy izy eo mitoetra eo amin'ny tranolainao Yaakov. Zay le code zany satria azavakina toa fa mea zato. De reo ozy izy inona istakel mavet io ozy izy no manosika manala ny fahafatesana satria araky ny tantara ihany bil'am saika anozona fa mivadika iny bénédiction bracha vokatry ny zay zavatra zay satria nisy ohatrany hoe nisy tseny ohatrany nisy fiarovana teo amin'ny tranolain'i Yaakov. Inona reo? Misy zato efajato ry zareo. De le ozona saika nataon'ny Bilam nahita an'iny tonga de nivadika lasa bénédiction koa. وخليها يعقوب يستكل مافت أشير توم أتو خمورة شيء شميتا شيء ميتامي أهولل تجي فتارو زيز فا ni fahafatesana ozy izy dia mitondra loto tom atô ny lotony ozy izy de saika hipetaka amin'ny tranolain'ny Yaakov satria fantatsika fa ny loto miaraka amin'ny fahafatesana de mifindra amin'ny rindrina na amin'izay zavatra rehetra kasihany mifindra ny lotony fahafatesana tahaka an'izay koa ny lotony avy amin'ny fatimbolana antsoina hoe nida be ohel gam aliedema hem مئة برخوت تزكى بأرت هالزو شيء نعسيت بشخينة بمش شيء نعسيت مش كانوتيخا إسرائيل شلاخ هي اليدي برخة زيوزيز ني إير أنا إيتان تارشي تاكاتشي دافيد ميلير تام نيانجون nahitana ny hoe olona maty fa aztsika zao efa tsy hoe maty ara-batana mety hoe misy ny maty ara-batana fa misy koa olona sasany maty ara-panahy vokatry ny toetra ratsy. De inona ozy izy de vahaolana nahitan'ny David Ameler satria tsy ampy bénédiction ilay toerany le Eretz le tany de ny mila nampina bénédiction zato isan'andro. Vezeo aliedema hem mea berachot zay mahatonga an'izy hoe zato satria avy amin'le pasoky tenitsika teo hoe zato izy ny bénédiction tokony manodidina ny tranolain'ny Yaakov isan'andro. Uke Moshe katuv ve'aaretz natan lebnei Adam. Okay. Satria ozy izy le tany io izy zany ohatrany hoe karakaina ny tena marina satria tany karakaina zany tany maty. De mila apina rano, inona le rano avy eo le bénédiction. Hayenu le achar beracha. Veda de af algav de zao amizay izy anazavan'ilay birkat hanenim na le bénédiction tononona rehefa aka tombotsoa amin'ny zavatra anankiray sakafo izy. Veda de af algav de chol aberachot anshe Knesset Hagdola shehem Ezra הסופר שהם הסופר ובית דינו תיקונם אל תסבור לומר ממות משה רבנו עליו השלום עד כנסת הגדולה לא היו מברכים כלל. Zao izy izy fataro io zavatra io ny tenen'ny Ben Israel efa nisy olona nametraka fanontaniana taminy fa tia ny valiny fataro izy izy fa ny bénédiction rehetrarehetra nanantsika hatramin'izao izy izy de vokatry ny fampianarana velan'ny Ezra Asofera sy ireo mpitsara niaraka tamin'ny androny kanefa ozy izy aza mieritreritra anao fa tao ny vanim-potoana anelanelan'ny Moshe sy ny Knesset Agdola ozy izy
de hoe tsy nanao braha le olona, hazy ve shalom. Fa inona zany izy? Tsisy olona afaka fa inona zany ny zavatra nataon'le olona tamin'izany alohany dikan'izay zany ohatra hoe tamin'izany fotoana zany zany alohan'ny taorian'ny Moshe sy alohan'ny itongavan'ny Knesset Agdola de rehefa tsotro rano zany le olona de tsy manao hoe Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Tsy manona an'izany. Fa inona ny zavatra teneniny? Nefa izy ben'Israël miteny hoe fantaro fa nanao bénédiction zareo. De davar ze lo itkana mikama ta'ame taritsi af העניין הוא כמו שהיה בתפילה דקודם אנשי כנסת הגדולה היה כל אחד מסודר התפילות כפי צריכות לשונו עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו 18 ברכות על הסדר שהיינו ערוכות בפי הכל בשווה. פתרו זיז תלואן זה זניה, תלואן אנשי כנסת הגדולה, רופי כמבנן אול לה, אתה שואל, אול דבה, לה לבה. דהינו זיז, העניין הוא כי כמו שהיה בתפילה דקודם, אוקיי, גדול, היה כל אחד מסדר תפילתו. תלואן זהו זיזיה, ny olona tsirairay ozy izy de manana ny sederany, manana ny fandaharany manokany rehefa mivavaka tamin'izany fotoana zany, tsy hoe tiany fatao, tiany lalana atao rehefa anao tefila, fa samy manana ny sederany tsirairay ozy izy tamin'izany fotoana zany. Le seder tefilatao kefy tsachot le shono arakaraky n'izay zavatra tiany ambara ozy izy, arakaraky ny fomba fitenenana azy ary fomba andefasany azy amin'ny Hashem ary voaray ozy izy vavaka zay tamin'izany. Fa ozy izy ady sheba'u anshek Knesset Agdola. Rehefa tonga ozy izy ny anshek Knesset Agdola, de inona nataony zareo? Ve tiknu shmona esre ary nanamboatra le takeniny, nanamboatra an'le fivavahana ozy izy mba hoe ty zany zao no ampiasain'ny zanak'Israël rehetrarehetra mba ho tafita ilay vavakany. Satria zay le tiany teneny eto hoe talohan'izay ozy izy zanak'Israël mbola nanana dingana ara-panahy avo ary tsy nilaina hoe mila tenenina hoe zao no tokony ataonao rehefa anao tefila, anao vavaka ho an'ny Hashem. Fa samy nahalala an'le izy ary mahafantatra hoe zao ny fomba fataoko satria zao no mety amiko, zao ny fomba fataon'ny olona anankiray satria iny no mety aminy. Tsy nisy hoe natao ray zany le izy ho an'olona rehetrarehetra. Fa hitan'ny Ezra ny anshek Knesset Agdola tamin'ny andron'ny zareo fa nidina ny dinganisy zanak'Israël de zay reo nanapa-kevitra hoe raha zao ozy izy mitohy tsy havita nampiakatra ny tefilan'ny zareo tsony zareo any amin'ny tontolo tokony anakarana azy. Ary ampiana zany zareo anamboatra antsika hiady hevitra hoe inona daholo ny baraha tokony tenenin'ny reto vahoaka reto mba tsy ho adininy zany ny zavatra rehetra tokony ampiakariny. Firy nisany? 20 kay velona aina. Zay ny dikan'le hoe shmona esre na amida. Zay zany natonga ny Knesset Agdola nanao an'le amida de hatramin'izao ozy izy io zavatra io ampiasatsika satria raha tsy natao zay ozy izy de mety very le tefila ary tsy mahavita mampiakatra zavatra tsony ny zanak'Israël. Ary nefa efa zay no tsy vita, rehefa zay no tsy vita de tsy afaka tsona Israël tsony ny vahoaka. Inona zany dikan'izay koa? Raha ohatra zany misy olona mianatra Torah talohan'ny anshek Knesset Agdola ary te hanaraka an'le fomba fataon'ny olona tany aloha, tsy tokony mahagaga mihitsy zany raha ohatra ka hoe io olona io manana fomba fivavahany manokana. Satria fantany tsara ny zavatra ataony, fantany tsara inona ny tokony hoentiny, inona ny tokony zakainy satria zay no mety aminy. Tsy miteny tsony zany hoe raha ohatra misy olona diso hoe tsy mety zao zavatra zao, tsy tokony miembotra intelo fa impolo ohatra, tsy haiko. Fa ny tiako tenena hoe am'izay dingana zay satria le olona amin'ny fantany zavatra ataony tsy hoe miteny hoe tsy mety satria tsy nanaraka ny hoe amida fa zavatra hafa mihitsy ny ataony. Mametraka fantariana zao hoe inona ary ny ataon'le olona mba tiako fantarina, inona ny mampiavaka ny zavatra ataony ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra. Fa tsy hoe zay le hoe ainara mahita zavatra io tonga de miteny tsy mahay lalàna ty olona ty ozy izy.
tokony misy an'izay fahendrena zay zany rehefa mahita an'le zavatra totrany hoe mampihetsika ny amin'ny saina hoe misy inona zany zavatra zany. Hoe aiza tasiny. Ka resha ve de ozy izy rehefa nataon'ny Knesset Agdola ozy izy reo Amida reo le bénédiction anatin'ny Amida de lasa nitovy daholo ozy izy ny fivavahan'ny rehetrarehetra. Tsisy miavaka intsony na Cohen anao de manao Amida, na Levi anao manao Amida, io foana zany lalana. De izy zany tsy hoe ratsy fa anavotana ny Israel. Fa iny anavotana ny Israel am'ireo efa lasa nidina be ny niveau ara-panahy spirituel rohaniny. De lasa nandrano nitambatra. Fa ny tena marina zany tokony mitrandraka foana ny tsirairay ary ny Israel rehetrarehetra mba hoe hiakatra, tsy hoe hidina intsony ny niveau ara-panahy fa hoe samy manana ny lalany. Raha za zany manao Amida ohatra de tsy hanao 20 bénédiction za fa mety hanao anaky 9 de efa ampy satria fantatro tsara ny kavanah ohatra. Zay zavatra zay zany satria zay no miapety amin'ny fanahiko, zay no tiako honina ny nenahy. De lasa hoe tsirairay zany manao ny asany fa mitambatra foana le toerana andefasana an'le fivavahana any amin'ny Hashem midikevavike. Aiza tasiny. Zay no dingana avo ho an'izay tokony hoe te hanao antsoina hoe Torah begadlut na Torah amin'ny Torah ny olon-dehibe fa tsy hoe Torah ny olona kely na ankizy. וכן היה עניין הברכות שהיה כל אחד ואחד מברך ומסדר ברכותיו כפי צחות לשונו. tahaka an'izay koa izy ireo bénédiction alohan'ny sakafo. Tsy voatery anao miteny hoe tamin'izany fotoana zany averiko ihany tamin'izany fotoana taorian'ny Moshe ka hatramin'ny natongavany an'Knesset Knesset Agdola, tsy miteny anao hoe rehefa izy sotrano de tsy maintsy miteny hoe bore sheakol ny abid varo, tsy izay mihitsy niteneniny ozy izy tamin'izany fa arakaraky ny zavatra tenenin'le olona sy ny mampety azy. Raha ohatra zany misy olona miteny zavatra hafa hoe saorana Hashem fa tena nanome an'ity rano ity, azahoako miaina ary azahoako hanao zavatra foana hanatanteraka asa ho anao. Tsy niteny izy sheakol ny abid varo tamin'izany fotoana zany zavatra zany mety. Na bénédiction hafa koa ataony amin'ny rano, misaotra anao Hashem nanome an'ity rano ity fa hidio za, na saotra anao fa hanome sakafo an'ity zava-maniry ity za. Mety foana izy fa tsy hoe sheakol fotsiny. Tamin'izany fotoana zany averiko ihany. Tamin'ny fotoana le hoe zanak'Israël amin'ny dinga ara-panahy avo be. Aiza tasiny. Nisy kana izy teo misader leshonao وباع أنشيك نسيتك دولا تيوم زيكون تونغ عندي وزيزن أنشيك نسيتك دولا ותקנו נוסח כל הברכות שהיו ערוכות בפי הכל שווה וכמו שכתוב הרב ידעי אליהו גליפה zal rehefa tonga ozy izy zany ny Knesset Knesset Agdola de nataony mitovy daholo le bénédiction ho an'ny olona rehetrarehetra araky ny efa nazavazika teo satria nidina ny tontolo ny dingana ara-panahy ny zanak'Israël ary mety tsy hanao an'izay intsony zareo de tonga de napetraka hoe eto ny dingana farany tokony tratranareo zany manaova bénédiction rehefa hisotro rano de zao ny teneniny satria rehefa miteny hoe sheakol anao lefa manampy an'ilay zavatra ao anatin'io rano io, fanahy ao anatin'io rano io, ary le hoe sheakol zay tonga de tafiditra anatin'ny rano, tafiditra anatin'ny atody, tafiditra anatin'ny hena. Raha hihinana zavatra avy amin'ny hazo anao de repéry haety sy ny sisa. Reny zavatra rehetra reny ozy izy napetraka satria mba tsy ho very ilay fomba le fomba famekarana, fanampiana an'ilay fanahy ao anatin'ireo zavatra hohanina rehetrarehetra reo, zay manome tombotsoa, zay antsoina hoe birkat haneininy, manome profit. اوكي مش كتوب اوكي بقدام دي اتا داوود حمله على بشالوم لو حيا ميت دادكيم لبارخ كل احد باحد مئة برخوت كفي تخوت لشونو هن بدرخ התפילה והן על פי נאותיו אלא כאשר יזדמו
yesh mevarech 20 brachot yesh arba'im yesh shishim o yoter. Efa tary koa izy fa tamin'ny andron'ny David Amener rehefa manao tefilany ny olona anankiray dia tsy hoe Shmona Etzre na 20 bénédiction fa misy sasany nanao 10 izy, misy sasany manao 30, misy sasany manao 80, dia misy sasany manao mbola mihoatran'izay. Zay satria ny olona samy manana ny hoe inona ny tokony ataony azafady miaraka amin'ny dingana ny fanahy zay na ny tokony ataon'ilay fanahy. Ad Sheba David Hameler ala Vashalom betaken levarech kol echad ve'echad mea berachot bechol yom. Dia rehefa tonga izy David Hameler dia niteny amin'izay izy hoe ataosika mitovy daholo izy le zavatra. Ay azafady bénédiction atao tanteran'ny olona isan'andro zany. Sasany izy mety manao hoe 10, sasany manao 30 isan'andro. Fa tonga izy David Hameler dia niteny hoe ataontsika mitovy amin'izay ny zanak'Israël rehetra dia isan'andro tokony manatanteraka bénédiction zato. Bechol yom. Aidan en a nusach shave ve atu knesset hagdola betikune nusach shave bechol adam. Dia zao am'izay izy amaranany Benishayaz satria izy tamin'izany fotoana zany azonao am'izay fa talohan'ny andritrin'ny knesset hagdola tsy mitovy mihitsy ny fomba fivavahan'ny tsirairay. Tsisy zany hoe tiany atao dia iny fotsiny fa samy mahafantatra ny dingana. Fa rehefa tonga ao izy ny andritrin'ny knesset hagdola dia natao ray ihany ny fomba fivavahana. Midika zany fa raha ohatra ka ny olona anankiray avy eo ihany te hiakatra ara-panahy dia tsy maintsy voatery izy tsy hoe voatery izy hanao zavatra tsy hitovy amin'io dingana napetraky ny andritrin'ny knesset hagdola satria io dingana napetraky ny andritrin'ny knesset hagdola dingana ho an'ny olona mba hanana niveau farafahakeliny, zavatra farafahakeliny no tratrarina amin'io dingana io. Fa ny Nosy Afriky mitrandraka foana ny antsoina hoe mety mampatahotra izy na mihevitra ny olona hoe gava zany na fivoriana fa mitsandraka foana ny antsoina hoe excellence. Inona ny tadiavin'ny Hashem ho an'ny tsirairay, ny zavatra farany tsara mety aminao. Tsy hoe mety aminao, mety amin'ny Hashem arakaraky ny fanahinao ary ataovy amin'ny faran'izay mety amin'ny farany avo. Zay ihany ny tanjona Bezat Hashem. Baruch Adonai Leonam Amen ve Amen. Misoratsika rehetrarehetra. Raha ohatra ka misy fanontaniana afaka manoratra ao amin'ny Facebook Messenger dia Shavuot Tov lekulam amin'ny manaraka indray.